La 4G Batelma vous présente Ni vaovao. Nimpiokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, il est tirony fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Efa nampozana izay no azambarany krizy mialoha na mandritry ny fividianana izay vokatry ny fitsokon'ny mpitondra tamin'ny fampadaniana lalam-pividianana amboletra feno kolokolo ka izao niafara tamin'ny fitakin'ny vahoaka malagasy ireo solombavamboaka ny fanovana miisa 770 ny fametra-pialan'ny Flou R Rajonary mampianina izao ny andinindreo arahanao anaty matonda Tsourgie Yandra Arson. Nampanatsony Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et Tsiantanarena ny ariva teo ireo filohany antoko eto amin'ny tany sy ny firenena toy ny Ajo Andrianenarivelo, filohany antoko malagasy miara-miainga ny mpitariky ny mapara ary ny filohany antoko tim. Maresaka iraisam-pirenena fionany eo amin'ny Korea Avaratra sy Atsimo nanambarany filoha Koreana Atsimo fa anakatona ny toerana fanaovana andrana nukleary ny Korea Avaratra ny volana Mey izao eo masony ny manampahaizana Amerikanina. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vamanasanao anaraka ny fampalalan'ny Bankolo TV amin'ity alady alina ity nanombotsika ny vaovao efa nampozana izay no azo anambarana ny krizy mialoha na mandritry ny fividianana izay vokatry ny ataon'ny mpitondra tamin'ny fampandaniana ny lalàna mifeny ny fividianana tamin'ny amboletra sy feny kolikoly izao miafara amin'ny fitakin'ny vahoaka malagasy ireo solombavamboaka ny fanovana 770 amin'ny fametra-pialan'ny filohan'ny Repoblika R Rajonary mampianina arahoany matonda Tsourgie Yandra Arson. Hanao ahoana? Andrasana ny fanapahana avy amin'ny fitsarana avy momban'ny lalam-pandrenana taoriny ny fametrahana ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana fitoriana ny filoham-pirenena tsy nanangana ny fitsarana avy na ny Haute Cour de Justice izay tokony ho vita 12 volana taorina natanterahana ny fiainan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nisy ihany koa ny fametrahana fitoriana izay tompona andraikitra voalohany tamin'ny famonoana malagasy tamin'ny sabotsy faraka 20 April lasa teo. Anao ahoana ihany koa ny vokatra ny fanadihadiana tokony ataon'ny Bionco ny tamin'ny fisian'ny kolokolo nambaran'ireto solombavambahoaka miisa 770 ireto fanananany proof tamin'ny fampandaniana ilay lalàna ny Tera-12. Tsy vitandreo fa tsy andreo solombavambahoaka ho an'ny fanovana intsony ihany ny rara fa ny vahoaka malagasy maro anisa proofon'izany ny fanambarana Etsero izay tena rano lava tokoa. Tsy pahany vahoaka malagasy ihany koa ny fanelan'ny lanana arosin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena efa nanao izany hatr'izay saingy ny nini no vahaolana narosin'izy ireo ka izao niteraka tsy fahombiazan'ny firenena izao satria kandida mpisolo-toerana no nahazo ny laka. Tsy isika malagasy irery ihany akory no nitaky izany fialan'ny filoha am-perinasa izany fa efa maro no nanantotosa izany. Tsy tokony andaitra amin'ny vahoaka malagasy ireo famendrifendrony ireo mpanohariana tsy mady voalavo akibo noho ny fifikirana amin'ny seza sy noho ny tombontsoa manokana ho an'ny tena. Tokony azo laka ihany koa ny fakana lesona. Nampanatsony Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et Tsiantanarena ny ariva teo ny filohany antoko politika eto amin'ny tany sy ny firenena toy ny Ajo Andrianenarivelo filohany antoko malagasy miara-miainga ny mpitarika ny mapara sy ny filohany Tima Yonina Saina. Ny gadona teto Madagasikara tamin'ity androany ity i Michael Jean, secrétaire général ny Organisation internationale de la francophonie. Antony dira ny fantatra nijery ny vahaolana amin'ny disadisa ara-politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Noraisiny tetsy amin'ny Hôtel Colbert io arivo io tamin'ny 10 ora sy 12 minitra ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina.
Nampanatsoa ny sekretera général ny organisation internationale de la francophonie ihany koa ny filohany antoko malagasy miaramiainga ajo andriany anarivelo. Ny fiainona, ny fandraisana ireo sosikevitra ary ny fomba fijery ny antoko malagasy miaramiainga ny toedra rahampirenena. Ireo no isan'ny antony fionana raha ny fantatra hatrany. Tonga teny antoerana ihany koa ny filohany antoko tim Marka Ravalomanana izay isan'ireo antoko politika nahazo fanasana tamin'ny fionana avy amin'ny sekretera général ny OIF. Ny aloha ireo fionana tamin'ny filohany antoko politika ireo. Ny azo ny lapany avoloha ity sekretera général ny OIF ity saingy tsy fantatra hatreto ny akony ny fionana. Andrasana ihany koa izay votra mandritra ny fionana eo amin'ny sekretera général ny OIF sy ireo filohana antoko politika lehibe eto Madagasikara. Angonina retona aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany izay mivotra mandritra ny fionana idetavam-baolana amin'ny disatisa politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Nisy ihany koa ny fanararaota-pahefana natao tamin'ny mpanao gazety izay nanangom-baovao sy nakasary teny an-toerana io hariva io. Fanapara-pahefana izay ataon'ireo mpitompona andraikitry ny filaminana teny amin'ny Hôtel Colbert. Ny mpanao gazety izay fananaja ny lalàna sy ny lamina ny amin'ny hoe ny tsy fakana sary anatin'ny efitrano ka mijanona eny ivelany manamorona ny arabe saingy izao no nahazo ny mpanao gazety ny Cool TV FM. Aza makasary otrony ianao dia miteny hoe averendry mandeha farany inge hitanao anazy loatra aza makasary otrony ianao dia miteny hoe averendry mandeha farany inge hitanao anazy loatra aza makasary otrony ianao dia miteny hoe averendry mandeha farany inge hitanao anazy loatra Nanaitra ny mpanara-baovao kosa ny fionana tampoka nisy teo amin'ny Premier ministre sy ireo ministra vitsivitsy teny amin'ny lapan'ny Mazorivo io hariva io mampametra-panontaniana ny maro ny anton'izay fionana izay hiolona izay latrany. Tranga tsy dia fahita teto amin'ny firenena. Nisy io hariva io ny fionana tampoka teo amin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta mahafaly sy olonandrasana Olivier sy ministra vitsivitsy. Isany amin'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny sekretera général ny gendarmerie, ny teo anivon'ny fitsarana, ny ministry ny asa-panjakana. Filan-kevitry ny gouvernemanta ve, nahoana no ministra ampahany ihany no nantsoina teny an-toerana. Izay no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao. Inona ihany koa no amena mahatonga ny fanatanterana izany amin'ny andro alahady. Raha ny fijerin'ny mpanara-baovao, misy ifandraisany amin'ny hetsika tariny ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely izao fivoriana maika izao. Inona indray no konokononina hoy ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao. Misy amin'ireto ministra ireto izay miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera ny vaovao fa manangona sy manan-karama vatandela maro amin'izao fotoana izao izay tsy fantatra mazava treto ny anton'izany. Ny tsy fisian'ny fampitambavao ofisialy taorian'ny fionana izay miteraka ayay maro ho amin'ny mpanara-baovao. Hiditra sehatra amin'ny fanelanelana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao ny FFKM tsy misy tsinzy avy amin'ireo vondrona iraisam-pirenena na antoko politika moa izay fionana izay sy ny natonga ny fionana fanadina. Manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fitakian'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka ny amin'ny fialan'ny filoham-pirenena rajonary mampianana ery amin'ny toerany. Nanapa-kevitra hiditra an-tsehatra amin'ny fanelanelanana sy ny fampihavanana indray ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. No marina izy ireo fa tsy mandray baiko avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena toy ny SADC sy ireo antoko politika eto an-toerana izy ireo. Tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy sy ny tanindrazana iombonana intsony ny fifandroitana politika misy izay miteraka fahasimbana sy fahantrana ary famoizana aina. Isy ny andro ny rahampitso ny fampionana ireo solombavambahoaka raha ny fanazavana. Riabana, mandalo fotoan-tsapa tokoa ny firenentsika ankehitriny. Vokatry ny fifandroitana ara-politika misy izay miteraka fahasimbana sy faharatrana ary famoizana aina ny hitsy azy. Eo aminao izany rehefa malala mpiara tompona andraiky toy firenena ray tanindrazana malala ho fanatanterana ny afatry ny komity foibe ny FFKM mafaifapolotany Antsirabe napahasivina telo natao tamin'ny volana novembre tilapiny volana arivo dia hampiantso ireo zanany FFKM hifanatona sy hifampidinika ho amin'ny fampihavana. Ny fandaram-potoana voavolavola dia ny fionan'ny bloc foibe FFKM sy ny sety izany hoe ny sety publique amin'ny mbola fiainam-pirenena. Raha mpitso alatsinainy telopolo aprily valambin'ny volana arivo manomboka amin'ny roa ora etsy vohipresa amboizatovo ambony ka fionana amin'ireo solombavambahoaka andafy sy ankely loatao amin'izany.
sady tsy nanaiky no tsy nanda ny fiaonan'ireo solombavambahoaka rahampitso moa ny mpikambany iray teo anivony solombavambahoaka ho an'ny fanovana raha nanotaniny ny mpanao gazety. Misy ny hetsika rahampitso ary amin'izany no anapahan'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana na maly na tsy ny fanasan'ny FFKM izy ireo raha ny fantatra. Nisy tamin'ity androany ity ny fanompompivavahana no tarihy ny FFKM tetsy amin'ny katedraly Santa Laura Ambohimanoro. Lehibena androm-panjakana, mpanao politika, solombavambahoaka, fiarahamonim-pirenena, isan'ireo tazana teny an-toerana nanatrika izany. Andrasana izay ho vokatry ny asan'ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, isy fiantraikany eto amin'ny firenena amin'izao toedrara misy ankehitriny izao. Tondra naraka dokavarotra isika alohan'ny ahitantsika ny mahakasika ny fankalazana ny School Maker Fair izay nataony American School eto amintsika. Rehefa avy eo ary. Salam, Malia du groupe Loaran, nous vous invitons au Libertalia Festival le 26 et le 27 mai à Nouzpé, tous unis contre le sida. Travaux à risque. Éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fantasy Z2S, la zone économique spéciale. Fivarotana ankolaka ny tanindrazana ve ny Z2S? Tsia! Tsy fivarotana ankolaka ny tanindrazana ny Z2S. Ny fanomezan-dalan'andreo développeur Z2S dia tsy mihoatra ny 30 taona izay azo avaozina raha hita fa mety ary ilaina. Fifanarahana mazava sy mangarahara no ametrahana ny fifanarahana. Fanomezana vahana fibotolon'ny vahiny ny tany eto Madagasikara ve ny Z2S? Tsia! Masy mandidy tanteraka ny fanjakana malagasy amin'ny fanapahana mikasika ny fananganana Z2S. Na seham-panjakana io, na sehatra tsy miankina. Izany dia atao amin'ny alalan'ny didim-pitondrana. Z2S antoky ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny sosialy. Love chocolate. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny mioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G.
0,5 arrières par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Cinquante nuances plus claires kosa ny horonan-tsara raha antsika eto amin'ny Kolo TV anio alina amin'ny 6 ora sy sasany. Nanoisantsika ny vaovao kosa indray dia mankalaza ny School Maker Fair izay etsika fanao ny Amerikanina any ivelany any ny American School eto amintsika etsika izay menandanja ny famoronana ataon'ireo mpianatra moa izay etsika izay sambany no nanao izany ny American School fanadinina Albertin Ramirari. Nampiratina omaly ny voka-pikarohana nataon'ireo mpianatra ao amin'ny American School eny Alarby. Drone, ny famoronana logiciel sy kilalao maro isan-karazany. Misy ihany koa ny vokatra maro samihafa nampiratina tao amin'ny sekoly. Mboariko dia nanamboatra hira, ny fironiko mihitsy hatramin'ny gitara, ny batterie, ny piano ny rehetra, dia ny hira koa dia ny parole koa namboariko. Dia namboariko izy satria tia mozika dia avy opportunité nanaovako an'ilay zany izy aloha. Anatin'ilay événement dia vita be misy manamboatra zavatra, misy mihira, misy mampiseho ny zavatra efa namboariny tamin'ny taona ity, dia misy koa misy manamboatra jeu dia milalao les jeux antsareo. Les technologies mihitsy ohatra hoe misy imprimante 3D zao io dia io zao afaka ampiasainay manao zavatra en 3D. Dia misy koa ny toerana mihitsy anaovana an'ilay izy, dia le fotoana satria indraindray misy tsy manam-potoana misy ohatr'izany. Izay andro azo zao nanam-potoana ary misy an'ity toerana ity dia ahafahana manome sehatra ho an'ny mpianatra sy ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra ihany koa ity hetsika ity mba hizarany zavatra noforoniny sy nataony raha ny fanazavana. Ny Maker Fair dia ahafahana manome sehatra ho an'ny mpianatra ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra eto amin'ny American School mba hizarany zavatra noforoniny sy nataony zany. Dia araka teneniko hoe fankalazana mihitsy ilay zany, fankalazana ny hoe fahaizana manao zavatra. Efa ny koa tamin'ny mois d'octobre zany no nikarakaran'ity hetsika ity, nisy komité niezaka naka hoe iza mpianatra iza mpampianatra afaka andray anjara, fa betsaka koa zany projet androany mihitsy vao atao zany hoe eo zany le ankizy vao mamorona anazy ohatra le origamita antsika iny zany mbola karazany mihitsy zany ka hatramin'ny kely indrindra ankizy enitaona zany nanao zavatra tato fa misy koa ny ankizy le bebe dia nanio dede koa satria ny ray aman-dreny afaka nandray anjara. Itsika mampiala voly no sady fanomezana fotoana ahafahan'ny mpianatra mikaroka sy mamorona ny etsika School Maker Fair. Zava-dehibe ny fanaovana azy ity hoy ireo mpampianatra ao amin'ny American School satria afaka mamorona ny mpianatra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fionana eo amin'ny Korea avaratra sy atsimo. Nanambara ny filohan'ny Koreana atsimo tamin'ity androany ity fa anakatona ny toera fanaovana andrana nukleary ny Korea avaratra ny volana may ho avy zay izay masony manampahaizana Amerikanina fanadina amin'ny sarin'ny France 24. Taorian'ny fionana teo amin'ny filoha Koreana avaratra sy atsimo ny zoma lasa teo. Nanao fanambarana ny filoha Koreana atsimo Moon Jae-in androany fa anakatona ny toera fanaovana andrana nukleary ny Korea avaratra ny volana may ho avy izao eo mason'ireo manampahaizana sy mpanao gazety Amerikanina. Izay anisan'ny nivoatra tao aorian'ny fionan'ny rotota ary tanjona ny dénucléarisation ny péninsule koréenne. Nandritra ny taona maro moa ny lazan'ny Pyongyang fa tsy hiala amin'ny fitaovan'ny mpiadina nukleary izy ireo mba hanoerana ry zareo Amerikanina. Mbola andrasana ihany koa ny fionana eo amin'ny Kim Jong-un sy Donald Trump afaka 3 na 4 herinandro eo ary mety any Mongolie na Singapour no anatanterahana izany. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko.
tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.